Olom-pirenena malagasy, tompoko lahy sy tompoko vavy. Zao tontolo zao miaraka mandresy ny kolikoly. Izany no teny faneva entin'ny firenena mikambana, ankalazana ny andro iraisam-pirenena edinan'ny kolikoly anio. Eo akatoky ny 20 taona mantsy amin'ity taona ity ny ady maneran-tany amin'ny kolikoly, ary tsy mivona amin'izany ny lohahevitra ny safiditsika malagasy ankalazana izany dia ny hoe ndao ho tohizana ny ankaredona. Ndao tohizana ny ankaredona anoerana ny fahalovana satria mbola tsy misitraka, tsy misy tomika ny anjara masoandro ny malagasy. Ndao tohizana ireo ezaka efa vita mba hirindrany ny fiarahamonina ka tsy hisy raorao. Ndao sika hiara-kolo toe-tsaina mandakolikoly mba samy ho resy lahatra fa anjara biriky lehibe amin'ny ady iombonana izany. Ndao koa hiara-handrava ny manda mampanjary ny kolikoly na eo amin'ny sehatr'asa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Tsy maintsy akatona miaraka ireo irika manome vahana ny fanaovana tantely afa-drakotra ny volam-panjakana sy ny harem-pirenena. Ndao hiara-entana hitsipaka ny tsikombakomba sy ny tambazotra ny tsy maty manota mba hampiarana tsy misy tomika ireo didy amandalana manan-kery. Fepetra lavorary ny ady amin'ny fahalovana ny ankaredona ataon'ny olom-pirenena tsara sitrapo sy resy lahatra fa tsy misitraka ny anjara masoandrony izy noho ny afitsoky ny mpanao kolikoly. Ko manaiky anao handray ny andraikitra manandrify, hitafahavononana sy hifanometanana satria zay ihany no antoky ny fivoaram-piainana zay katsahinao isan'andro ho anao sy ny taranakao. Mirary atsika rehetra akalaza ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly.